Salama daholo a elaela izay dia verina eto indray tsika no tutoriel vitsivitsy izay azo fampiasarana eto a. Ny jerentsika androany zany dia ny mampiavaka ny atao hoe effet d'insert na effet d'insertion sy ny effet send. Tsara ho marihana aloha fa zavatra anankiroa samihafa ireo ary ny fomba ilana anazy samihafa na sonorisation live na studio dia samihafa ireo. Andeha tendratsika kely ty batterie ty aloha ny hotsika anazy hoe izao le son-na batterietsika aloha hatreto. Bon, misy matsikaritra angamba zay fa addictive drums le izy dia misy effet d'insertion ao anatiny a. Ny effet d'insert dia effet miantraika avy hatrany na mivantana amin'le élément anankiray na piste anankiray. Andeha ho activentsika le ato amin'ny addictive aloha dia ho jerentsika hoe inona ny atao hoe effet d'insertion ary inona mampiavaka azy amin'ny atao hoe effet send. Effet send misy miantsona azy koa hoe auxiliaire na envoi, samy misy daholo zay. Dia andehantsika le son-le batterie aloha zany hatreto hoenontsika hoe inona mampiavaka an'le effet send. Maina tsara zay le batterie ok. Ny effet send zany dia azafady, ny effet d'insertion dia effet anankiray araka le tenintsika teo miantraika avy hatrany amin'le piste anankiray. Ohatra zao hoe asiako reverb le caisse claire, le caisse claire ihany mahazo an'le reverb fa ny ambiny rehetrarehetra tsy mahazo an'le reverb, zany hoe amin'le piste an'le caisse claire no nasiako le reverb. Zay ny atao hoe effet d'insertion, zany hoe raha manisy égaliseur anao dia insertion le izy. Fa ny effet send indray dia effet anankiray, zany hoe hatreto dia nanao effet anankiray, nanao bus anankiray dia io piste io no nasiako reverb anankiray zay fidintsika teo ihany le izy zay reverb anankiray dia toko ambonimbony niveaony dia zay piste rehetrarehetra tiako ahazo an'le reverb no i-envoyeko an'le reverb daholo. Zany hoe zao izy amin'ny grosse caisse ampidiniko niveau an'le reverb amin'ny grosse caisse dia caisse claire dia ampidiniko indray izy amin'ny caisse claire ato mahaino ana tsara angamba nareo hoe mafimafy le reverb amin'ny caisse claire. Somary sokafako indray mandeha le izy jereko tsara hoe inona daholo ny hi-hat tokony ambanimbany ny reverbany ny tom sy ny caisse claire ambonimbony satria ireny somary manako mihitsy any amin'ny batterie dia ny room no vera dia eo ihany aminah manokana. Ny room tsy tokony asiana intsony raha amiko satria efa room zany efa ambiance dia mbola alentika indray somary mafimafy. Dia zao zany izy misy le reverb. Raha esoriko le reverb misy le reverb anankiray ihany. Remarquez reverb anankiray ihany no hitambarany piste maromaro. Zay ny atao hoe effet send na effet d'envoi na auxiliaire. Fa ny piste ny effet d'insertion azafady dia effet anankiray isaky ny piste aza adino mihitsy zay. Zay misaotra betsaka antsika rehetrarehetra naharaka hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray angamba antsika manao zavatra misimisy kokoa. Misaotra betsaka tompoko.